dia mpifaliana sy ampitiavana hatrany hatrandray no anolorako ny arahaba mba hampiraritsoa antsika mianakafy tsy akanavaka manaraka manokana ny afatra ifampiarezana iarano amin'ny tenako pasteur Tojo Ranavaromanana avy ato amin'ny fiangonana Fiainam-baovao Kristy makasitraka manokana ny tenako ny amin'ny MCTV izy anisan'ny fantsona hitondrana zao afatra zao anangana ny fiainanao loha hevitra irahantsika foy androany dia ny hoe fananganam-piainana ao amin'ny Kristy ry havana raha vao miresaka tsika hoe fananganam-piainana dia mby ao an-tsaintsika avy hatrany hoe misy fiainana mitarabaka any ambadika any, misy fiainana mianjera any ambadika any, misy fiainana rava any ambadika any, fa ny feonanao amin'izao afatra zao dia Andriamanitra efa te hanisony fa miarina ara-panahy, miarina ara-piainana, miarina ara-pihetsepo ianao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy satria avy amin'Andriamanitra moa ny teny manasanao dia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra raha io misaotra anao manokana amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako nomeno fitokisana hitondran'ny afatra ao mino manokana androany tsy ny halavany tenina ny afohany fa ny afonjany izay no mikonty hitondra fananganam-piainana, fananganana amin'ny lafitsara-piainana rehetra ho amin'izay rehetra tafaona amin'izao afatra izao. Mino Tompo hivadika fijonona vavolombelona ireo endrika faharavana sy fahalavona rehefa ino anao sy anaiky ny fananganam-piainana avy aminao zay Jesosy Tompo. Amen. Dia tsika maky andalatsoratra masina anankiray amin'ity fotoana ity inoy ho marina aminao ty afatra ity, ho tanterahan'ny fanahy masina aminao ty afatra ity, hitsangana hiagina ianao amin'ny lafitsara-piainana rehetra. Filazantsarany natoko fa 1:520 nisy resaka ny fanaovan'i Jesosy eto tamina anabavy anankiroa, ny anankiray Marta, ny anankiray Maria. Maty ny anadahan'izy ireo tamin'ity fotoana ity ary efa nalevina 4 andro be izao. Nandeha niady hevitra teny ivelany teny, nandeha ny resaka isan-karazany fa zao no navalin'i Jesosy tamin'ny Marta. Hoy ny 5:20 manao hoe ho Jesosy taminy izaho izy no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino na dia maty aza dia ho velona indray, aza rehetra velona ka mino dia tsy ho faty mandrakizay. Nantany Jesosy eto hoe mino zany va ianao manaraka an'izao afatra foy izao, mino an'izany koa va ianao mbola mahay manangana fiainana Jesosy. Izy mihitsy ny teny fa izaho izy no fananganana ny maty, tapany faharoa fiainana. Misy dika matoa izay no nandarana azy, tsy ny teny Jesosy hoe izao ny fiainana sy fananganana ny maty, fa fananganana ny maty aloha izay vao fiainana. Misy karazana fiainam-patsarana famonjena mandrakizay tsy ho tsapantsika raha tsy manaiky aloha tsika ho atsangana teo amin'izay nandavo, ho arenina teo amin'izay nampenjera, ho ajoro teo amin'izay nampitarabika atsika. Misy olona maro amin'izao fotoana izao te hatsapa le fiainanao amin'i Jesosy kanefa ohatran'ny tsy avelany Tompo hanangana azy teo amin'ny toetrany, teo amin'ny fitondran-tenany. Zava-dehibe ry havana hoe atsangana aloha ianao izay vao mahazo fiainana. Eo amin'ny toerana izay mety nahalavo anao ka hijanona eo ianao dia tsy ho tsapanao le fiainanao amin'i Jesosy. Lavy tao anatin'ny fahotana ohatra ny olona kiray, lavy tao anatin'ny fahadisoana sy zavatra maro isan-karazany. Raha mbola hijanona eo amin'ny toerana nahalavony ny olona kiray na tonga eo aza Jesosy dia tsy ho tsapany le hery le fiainana be dia be. Izany mahatonga ny olona mety miteny manao hoe mivavaka izay fa ohatran'ny tsy hitanay be ny any le mivavaka, satria nahoana tsy nahavela ny hanangana azy aloha ny Tompo, kanefa anisan'ny tena fahaiza-manao ananan'i Jesosy dia manangana olona. Anisan'ny fomba fiasan'ny devoly dia mandavo, manjera, mampitaraboka, fa Jesosy manangana izy aloha. Amin'ny fotoana avelanao hanangana anao Jesosy ho tsapanao amin'izay, izany hoe fiainana tsara lavitra, fiainana be dia be, fiainana mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy zany, mpanangana fiainan'Andriamanitra. Aza miteny ianao hoe efa diso rava loatra ny fiainako pasteur, na efa diso potika loatra. Aza miteny koa ianao hoe efa diso nanota loatra, mbola azo arenina io, mbola azo atsangana io. Hoy ny tenina vehivavy anankiray momba izy tamin'ny fotoan'androny fa rehefa nivavaka sy nitodika tamin'Andriamanitra izy dia nomen'Andriamanitra taranaka izy, Iana no anarany. Rehefa novalian'Andriamanitra vavaka izy dia nipololotra fisaorana tao am-bavany. Dia izao no niteneniny tamin'ny alalan'ny taridalan'ny fanahy masina ao amin'ny Samuela 2:2-9 manao hoe izy ozy izy na hoe Andriamanitra no manangana ny malahelo ho afaka mivovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika. Tsy fantatro ny toerana misy anao manaraka an'izao afatra izao. Lavy tao anatin'ny tsy fisiana ve? Nianjera tao anatin'ny fakapana ve? Mety niosina tao anatin'ny fahotana ve? Avelao hitsotra aminao ny tanan'i Jesosy hanarana anao aloha. Fa rehefa miarina ianao ho tsapanao amin'izany, ho tsapanao le hoe fiainana tsara lavitra, fiainana be dia be. Inona zany ny andrasana? Zasy ianao tsy avinavina.
Zasy ianao hitodika amin'i Jesosy dia hiteny hoe tompo atsangano ary aho. Tsy vitantsika amin'ny manangana ny tenantsika rery teo amin'izay randavo antsika. Mila fanampiantsika avy amin'Andriamanitra. Izay ny afatra androany, izy ny fananganana ny maty ary izy koa ilay fiainana tsara lavitra. Avelao mba hivavaka ho anao. Jehovah Andriamanitra ray, misaotra ny amin'ny afatra foy ny arahana indray teto amin'izao fitaovan-tserasera izao. Tahina manokana na iza nanaraka sy nandre. Mety misy olona ny tompo tena mirodana ny any anatiny any vokatry ny ady, sedra. Ao ny tratrana alahelo anaty, ao indray ny ara-piainana, ny ara-bakotra, ny ara-bola mihitsy, menjery, ao ny ara-panahy tena hoe maina. Fa androany ianao Jesosy manangana ara-panahy, manangana ara-piainana ary manome fiainana be dia be. Aminaran'i Jesosy tompo. Amen. Pasteur Tojo Ranavalomanana no niaraka taminao amin'ny fotoana manaraka indray. Tahin'Andriamanitra tolo tompoko.